hiditra amin'ilay fiakarana masina amin'izay tsika teo zany iny lay grande tribulation zany iny valitsika tsy miresaka an'izany ny baiboly fa efa vita tamin'ny taona 70 zany dia fiakarana miafina amin'izay zao tena malaza sy tian'ny olona be indrindra andininy anankitelo ihany inge no miresaka an'io nakany zareo anohanana an'io andininy telo ihany ny voalohany dia ty Tesaloniana voalohany 4 andininy 17 ka hatramin'ny 17 ty fa tsy tiana tsy ho fantatrareo rahalany amin'izay fanodimandro mba tsy aleolovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana fa raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana mitsangana indray dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay fanodimandro tao amin'i Jesosy hiaraka aminy fa izao no lazainy aminareo amin'ny tenin'ny Tompo isika izay velona ka mbola eo amin'ny andro hevian'ny Tompo dia tsy aloha izay fanodimandro tsy akory fa ny Tompo izy tena no hidina avy any an-danitra miaraka amin'ny baiko sy ny feonarika anjely ary ny tsoapetran'Andriamanitra koa izay maty eo amin'ny Kristy no tsangana aloha rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola eo no akarina hiakatra amin'ireo any amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika koa dia mifampionony ianareo amin'ireo tenireo io zany le izy ty dia 17 rehefa afaka izany sika izay velona ka mbola mitoetra zay amin'ny baibolinareo ny akarina hiaraka amin'ireo eny amin'ny rahon'ny lanitra hitsenan'ny Tompo eny amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika misy tomobila na sekoly biblika anankiray zay tsy haiko mbola ao zay soratra zay sena tsy ao misy soratra hoe mitandremy ianao fa fotoana tsy aposina dia tsy ho hita tampoka mpitondra an'ity fiara ity satria pino monko le mpitondra an'le izy mamany ianao zany satria le chauffeur pino ny mission aviation fellowship taloha dia ohatr'izao ny ataony rehefa mandeha mpitondra avion dia anankiroa misy copilote foana fa ny tena fandehan'ilay copilote anankiray tsy maintsy pino tsy maintsy tsy pino foana le copilote satria raha lasa tampoka le ray dia mba tsy menjera le avion misy ho any Facebook any fa tsy haiko lazanareo misy dia misy accident be dia be mitranga mihitsy zany amin'le film rehetra zay ataon'ny olona misy accident be dia be satria misy olona manjavona tsy hita foana dia misy zavatra ratsy mipotra foana misy infirmière dia miresaka izy anankiroa mananina ato mierika izy tsisy tony le marary rehetrarehetra tsisy eo daholo tsony izy rehetrarehetra dia zany zavatra mitranga amin'ity fampianaran'ity ny anankiray Korintiana voalohany 5:12 Korintiana voalohany 5:12 andiny 50 ka hatramin'ny 7:50 misy mamaky azafady fa tsy hitan'ny masoko 1 Corinthiens 15, 50 et 53 iny eny lasa andray soloan'ino RC azafady raha anina hoaingana fa mety le fisy tsisy amako mihitsy ve nareo tsy mahay mamaky baiboly mihitsy zay io le hoe zava-miafina mba tsy hodimandry avokoa isika rehetra iny zany anankiray raisiny vetivety ao amin'indray mpimaso rehefa maneno tropetra farany dia hovany sika rehetra tonga tsy hitatsony hovany sika aizy tsika zao
fa tsofina ny trompetra ary atsangana tsy olo itsony ny maty dia hovany sika fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ity mety maty ity dia tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana dia miova antsika zany zay mahatonga antsika tsy hitantsony fa lasa miaraka any amin'ny tompontsika dia zay le sary ty zany ato le manjavona ity le maty aloha aiza ary atsangana tsy olo itsony ny maty ty maty dia tsy isika hovaina dia miakatra dia ty le grande tribulation dia verina ny arivo-taona dia farany nina moa ny andiny farany tena raisina amin'io dia Matthieu 4:20 sy faraiky amby 20 fa nijerentsika io hoe amin'izany dia isy roa lahany an-tsaha ny ray ho raisina ary ny ray avela ary isy roa vavy manodina fikisoam-bary ny ray ho raisina ny ray avela dia io mihitsy zany le izy hoe samy mbola any an-tsaha daholo samy mangady eo mierika ianao angady latsaka sisa ny hitanao rakay zany lery tsy hitanao tso misaoty ianao fa benjera ihany tsy mety miainga dia indray le roa vavinay samy manjaitra eo na samy mitoto vary dia jerena menjera le laona tsy zay le izy fa mba actualiseko nakaizy kialahan'iny indray efa manao ada sangisangy ratsy amiko ao efa lasy izy rehefa mamaky baiboly ohatr' zao dia aza raisina amin'izay tianao raisina le izy fa raiso amin'ny contexte efa mivakitsika io ny andiny 40-41 ty dia verenantsika vakina ny 34-36 lazaiko aminareo manana tokoa tsy mba ho tapitra zao taranaka zao mandra-pahatonga zany rehetrarehetra zany zay zany lazainy tsy ho tapitra zao mandra-pahatonga zany ny zavatra teneniny ao anatin'io nge farafahany Jerosalema sy ny tempoly taranaka 70 taona ao anatin'ny 70 taona zany nitapitra ny Jerosalema sy tempoly le lazainy andiny voalohany ka andiny 7 miresaka faravany tempoly sy Jerosalema daholo izy ao anatin'io dia efa lazainy hoe efa vita zany ary mbola mafisina izy amin'ny andiny 5 hoe na dia levina aza ny lanitra sy ny tany ny teloko tsy levina tsy maintsy ho tanteraka zany satria mbola talohan'ny 70 io fa efa tanteraka 70 tsy miverina tsony azo atokisana mandrakizay ny tenin'i Jesoa Kristy dia toy izany amin'izay fa rehefa miresaka ny amin'ny andro sy ny ora amin'ny fiverenana izy dia tsy misy mahalala ozy izy na dia ny anjeny lanitra azy ary na ny zanaka azy afa-tsy ny ray ihany dia milaza izy hoe ny fiverenana indray dia tsy nambarana satria tsisy mahafantatra ozy izy dia milaza izy mifahoatry ny ahoana satria zay moa nyfanontaniany mpianatra inona ny famantarana ny amin'ny fiverenanao dia fa niteny izy tamin'ny voalohany reto aloha tsy izy reto aza manaiky fitanareo hoe misy ororotany misy mosary misy ady misy fanjakana miady firenena miady tsy izy reny tsy reny le famantarana tsy famantarany reny dia milaza amin'izay izy andiny 7 tahaka ny tamin'ny andro Noa le fiverenako izy ohatrany tamin'ny andro Noa dia makasary an'io andro Noa io izy manomboka 7 ka hatramin'ny 7 reto avy lazainy efa nijerentsika ireo milamina sy miadana ny olona dika zany hoe mbola manambady izy sy mampakabady fa raha fantatry ny olona fa hoe efa misy ororotany be dia ho tonga faharandro tsisy manambady tsony ny olona tsy zany tsisy anambady tsony izy koa nidikizo amin'izany fa tsy fantany izy mbola manambady sy mampakabady ohatr'izay tamin'ny andro Noa nefa efa teo le samby fiara tampoka be ho an'ny rehetra zany io zay le tia lazainy tampoka be io tsisy famantarana io fa tampoka be tsy ampoziny avy be ny orana miakatra ny rano avany ambany midina ny rano avany ambony dia tondra drano fahatelo ho andro Noa efa tsy tampoka satria izy efa niomana efa nanamboatra le samby fiara izy efa niditra tao anaty samby fiara izy dia fa azo antoka ny hoaviny efa niomana tamin'izany zareo nanjavona ve le sambo so dia mbo nanjavona kosa aloha le sambo hitany zareo izy ao anaty rano le sambo miakatra hoetin'ny rano miakatra ahoana raha samy anao sary inge zany tena fandehan'le sary hitan'ireo fengany fa alohan'izay mbola miaraka eo daholo ny olona rehetra mbola miara-miaina daholo
samy mamonjy gasy membe fa sasany miainga sasany tsy miainga. Na ny voavonjina ny tsy miaraka manao zavatra rehetra eto ambon'ity tany ity daholy. Tsy miankina amin'ny saranga zay le hoe mpiasa tany. Ny mitoto vary ny saranga farany ambany indrindra tamin'ny Jiosy. Tsy miankina amin'izany satria misy mpitoto vary lasa misy tsy lasa. Misy mpiasa tany misy lasa tsy lasa. Tsy miankina amin'ny asa atao fa na mitovy ihany ny asa ataonao. Dia izay mino miasa fa izay tsy mino tavela. Ary tsy miangina amin'ny fananahana satria raha roa lahy retsy dia roa vavy retsy. Izay ny tiany lazainy. Tsy manjavona satria tsy nanjavona ny sambo tompoko. Fa niakatra ny raha nahita fianao tavela. Tsy mitombona zany iny. Nao indray diratsika ity. Rehefa mamaky dia mila vakiana ao anaty contexte. Tsy tianay tsy ho fantatrareo raha lany amin'izay fanodimandry mba tsy hahalelovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Inona natonga amin'ny Paoly nanoratra an'io? Natonga amin'ny Paoly nanoratra an'io dia izao. Niresaka izy fa kaiky ny fiavian'ny Tompo. Dia niresaka izy hoe ho avy araka amin'ny Tompo tsika rehetra. Izao nefa nitranga rehefa niala tao Tesalonika izy dia nisy mpino nanana ny Tompo fa maty. Dia nalahelo be mihitsy zany le mpino sasany rehefa maty re. Tena tsy tratra lahy ve lesy fiverenan'ny Tompo le. Nefa hoe fa ho avy izy dia lahy maty dia ho aizy lahy zany. Dia nitenen'ny Paoly hoe Paoly tena ahoana reny olo rehefa maty izy rehefa Tompo mbola tsy miveriny. Dia izay ny azavain'ny Paoly eto hoe zao ary. Raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia ohatr'izay koa nitondran'ny Tompo tondran'Andriamanitra izay fanodimandry ao amin'ny Jesoa hiaraka aminy. Aza malahelo nareo fa ireny ary mahazo tombony satria maninona? Ireny no hitsangana voalohany. Isika izay mbola velona amin'ny andro hevian'ny Tompo tsy aloha izay efa nodimandry akory. Tsy tsika no mandeha aloha fa ry zareo efa maty no mandeha voalohany. Izy no hitsangana aloha zany dia rehefa midina ozy izy ny Tompo izy tenany dia hidina avy any an-danitra miaraka amin'ireo. Dia izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Hitanareo tena fampiononana be le izy anyretsy olona retsy. Dia rehefa vita izay tsika izay vao akarina hitsenan'ny Tompo. Mifampionona ianareo amin'ireo tenin'ireo. Aza malahelo nareo hoe maty talohan'ny fotoana izy. Fa izy ara no andeha alohantsika ihany. Zay tompoko ny contexte an'io. Zay ny antony nanorata amin'ny Paoly an'io. Dia eo amin'izay tsika miresaka. Andininy fahenina ambin'ny folo ny tena zava-dehibe. Amin'ny Baibolinareo izy hoe fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra. Amin'ny Baiboliko izy hoe fa ny Tompo izy tena no hidina avy any an-danitra. Dia mahagaga fa ny olona mamaky ara-baky teny dia ny tenan'ny Tompo sy izy tena no dia tsy hita zany. Ara-baky teny ve zany? Tsisy. Ka tsisy mahita nge izy rehefa midiny. Zay nge le manjavony. Tonga zany ny Tompo fa tsisy mahita. Nefa ny tenany mihitsy. Auto izy amin'ny teny grika. Autokurios. Izy en personne lui-même no midina avy any an-danitra. Dia possible ve tsisy mahita. Fa dia manjavona fotsiny sasany. Mba vakiana tsara ny Baiboly io le Seigneur lui-même izy amin'ny teny frantsay rehetra. Ny tenan'ny Tompo izy amin'ny anareo. Ny izy Tompo izy tenany en personne na mihitsy no midina. Ahoana tsy ahitanao an'izany? Hainy ary andao atao hoe tsy mahita. Faharoa, baiko. Misy baiko be inona le izy ao anaty Baibolinareo fa tsy tadidiko inona moa ny dikany eo amin'ny anareo. Tsisy mareo izany baiko zany. Eny andao ary atao hoe tsisy mare. Feon'arkanjely. Tsisy mareo ny feon'arkanjely. Olona mamaky ara-baky teny no miteny an'io re olona. Fa anjely mona nga izy ty. Tsy maninona ary andao mbola tsisy mare. Fa ny tropetran'Andriamanitra kosa. Efa sompona mitampina inona loatra. Tsy maheno an'izany. Io Tompo dia porofon'le hoe fiaviana amboninahitra. Amboninahitra. Rehefa mpanjaka ny tonga tsy maintsy tabataba be foana. Fa tsisy mpanjaka tonga asa fiteteny avitahoany. Taotsika ty. Raha tsy mpanao kidina pinina izy tiako.
dia tsisy arevery ao. Ah non, c'est pas possible. Dia zany ny ahirahira amin'ny ary mahagaga fa ry zalahy manambola be anaovana film. Maninona raha mba alefa ty amin'ny mamaky baiboly za film zany. Ao anaty baiboly rehetra rehefa miteny izy hoe trompetra dia fiantsona foana zay ary fanomezam-boninahitra. Nomero 12 vakio ary rehefa any an-trano manam-potoana katadidy. Romero 12:2 manaova trompetra volafotsy 2 voatefy no anaovanao azy ho fiantsoanao ny fiangonana sy fampiainao ny tobo reo. Eritrereto zany amin'ny efitra malalaka be rehefa hitanao ny sarin'ny zanak'Israely tany anefitra. Firenena ray manontolo any anefitra. Firenena ho any anefitra. Dia rehefa hiainga hoe andao tsika efa hiainga amin'izay tsika andeha irenireny any anefitra e. Dia tsofina ny trompetra. Ka tsy nirenireny efapolo taona sy efapolo. Dia tsofina ny trompetra dia mahare daholo ny olona rehetra. Mahare daholo dia samy mangoronetana, samy mangorona ny lainy dia lasa indray mandeha. Niodina ihany ange efapolo taona niodina ihany fa tsy tonga tany Kanana mihitsy e. Zany ny atao hoe trompetra. 15. Ary raha misy ady eo amin'ny taninareo ka mandeha hiady amin'ny fahavalo izay mampahory anareo ianareo dia hitsoko ireo trompetra ireo ho fanairana ianareo dia ho tsarovana eo anatrehan'ny Tompo Andriamanitra ianareo ka ho vonjena amin'ny fahavalonareo. Dikan'izany rehefa tsofina ny trompetra na amin'ny fahavalo ary mare azy. Fa magaga tsy hain'ny zalahato le izy. Reto tsy mahare an'le trompetra. Fa dia gaga fotsiny izy nakaizy le ry teo. Zavatra tena tabataba be mihitsy zany marena amin'ny fahavalo ary firenena ray manontolo mare. Eto zany ny olombelona ray manontolo maheno daholo. Mpanjaka faharoa 12:12. Tantaran'ny Jiosy mpanjaka ty Jiosy mbola kely izy maty vonoiny Atalia ny dadany dia Atalia nanjaka nandritra 7 taona. Dia rehefa nanjaka nandritra 7 taona Atalia dia Jiosy nafen'ny Jobeda. Nafen'ny Jobeda. Dia rehefa lehibe Jiosy dia navoaka ny Jobeda amin'izay dia tia ny tantara. Ary hita fahidy hitan'ny Atalia zany. Indro nitsangana teo amin'ny lampihazo araka ny fomba fanao ny mpanjaka. Zany hoe intronisation du roi, fametrahana ny Jiosy ho mpanjaka io. Tsangana teo ambony lampihazo araka ny fomba fanao ny mpanjaka ary ny andrinda sy ny mpitsoka trompetra dia teo anilan'ny mpanjaka ary vahoaka rehetra mifaly sady nampaneny trompetra. Zany no pirofo hoe tena io ny roy mpanjakanay nahazo mpanjaka izay tsofina be trompetra dia nandritra fitafiany Atalia ny antso hoe fikomina satria mantsy izy no mpanjaka vavy tamin'io fa niazy fanongana mpanjakana fa tsy izy. Rehefa voninahitra amin'ny zanak'Israely dia trompetra. Ahoana fa hiverina amboninahitra Jesoa Kristy dia trompetra fa tsy miafina zany tompoko. Tena amboninahitra be zany fiverenana zany. Tsisy miafina zany. Na izay koa ny tenen'ity Korintiana voalohany le vakitsika teo. Indro zava-miafina ny ambarako aminareo tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety amin'indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ho vany sika rehetra fa ho trofina ny trompetra hodina fanina foana zany io resaka trompetra io e. Raha resaka an'io izy dia hodina fanina tsisy mare zany spirituel zany fa tsy ara-baky teny nefa izy milaza fa famakian'ny baiboly ara-baky teny. Anao soyons honnête ary atsangana tsy olotsony maty dia ho vany sika io amin'ny trompetra farany zany no atsangana tsy olo maty dia ho vanitsika. Ny amilenarista ino io? Amilenarista zany hoe tsisy ny arivo-taona dia manao an'izay hoe zay maty eo amin'ny tompo no hitsangana aloha. Rehefa hidina eny amin'ny baiko sy ny feon'arkanjely sy ny trompetra izy akotrokotroka be maty eo amin'ny tompo no hitsangana aloha io. Dia itsika izay mbola mitoetra io dia akarina hitsenan'ny tompo. Tsy maintsy ho vanitsika fa ty tsy tafiakatra ty raha mbola ty ihany e. Tsy maintsy miofo ty zay tsika vao miakatra fa miaraka amin'izy hita dia verina makany mandrakizay tsy haiko aiza misy an'io. Ty indray ino ty fijery ty? Poste millénariste zany hoe aorianan'ny arivo-taona no miveriny Jesoa Kristy mitovy ihany. Tsofina ny trompetra farany dia
Nitsangana tsy olony maty ty tsika ovana dia hitsenan'ny tompo eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Ino ty? Pré-millénariste. Tsofina ny tropetra farany, iny izy tonga ny tropetra farany, tsy olony maty, tsangantsika dia verina. Ary ty, jereo manjavona, dia lasa, dia ozy izy hoe hiakatra hitsenan'ny tompo. Taiza reto nisy an'izany ho aiza ianao amin'ny 12 hitsenan'ny zanako mpamiraha firy zanakao amin'ny 12 latsaka fefany any tonga miona ianao sy zanakao dia verina ianao mody tsy zay. Fa raha hoe mandeha dia lasa tonga miona ianao sy zanakao afaka 7 taona ianao vao verina. Kidinapiliny zany tompoko ka tsy kidinapiliny zany 7 taona ianao vao verina. Io 7 taona izy vao verina nefa hitsena. C'est pas logique mamorina. Dia ho lazaiko amin'izay anankiray. Nisy tovavy tamin'ny 1830 tovavy kiambana amin'ny Fiangonana Katolika Apostolika dia nahita fahitana natonga an'io nahita fahitana io tovavy io. Ny anaran'io tovavy io dia Margaret MacDonald. Hoe tsy hita daholo na le an'ny kristianina rehetra teto ambonin'ny tany. Zay ny andohany io 1830. Kelikely tao aoriana io dia nisy antsoina hoe Robert Baxter. Izy indray nahita faminaniana fa afaka 79 andro dia anjavona ny sasany. 79 andro 1830 mandrakandroany. Firy andro zany? Sa avadika 7 taona ny ray andro? Avadika 2 taona ny ray andro? Angambany fa tsy zay aloha no nitranga. Diso zany le faminaniana. Fa ino ny tany Darby? Dia ino navadika Darby fampianarana? Dia io ny voakany. Dia io ny fantatry ny olona. Raha vao fiverenan'i Jesoa Kristy dia tsisy afa-tsy io ny fantatry ny olona. Ilay tsy biblika indrindra ao anaty Baiboly. Tsy manam-potoana intsony tsika. Vahoakan'Andriamanitra roa aingana be tsika. Ilay miteny izy zany hoe ny hafa ny kristianina dia hafa ny ina moa? Jiosy. Dia tsy nampozin'Andriamanitra ny kristianina. Re olona tany amin'ny Genesis 12 nefa nieritreritra ny jetilisan'Andriamanitra amin'ny ray volan'androany tsika resaka fitahiana dia hitantsika fandehana. Fa inona ny dikan'ity? Aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia tsy nieritreritra jentilisa mihitsy Andriamanitra. Fa izy reto firenena rehetra ambonin'ny tany reto zay amin'ny Abrahama zay ray ny mpino. Ataontsika aingana. Isaia 2:2. Zaho no tonga ny parany any, vohitra misy ny tompontsika, tavorona atsandratra ny Ahoana, ary ny firenena rehetra hitanjotra akany Jerosalema zany io. Ny olona marobe no hiainga ka hiteny hoe andeha isika hiakatra ny tendrombohitry ny tompo any amin'ny tranon'Andriamanitra Jakoba mba hampianarana antsika ny lalàna sy andehanana antsika amin'ny tokony aleha fa avy anjona ny voan'ny lalàna ary avy any Jerosalema ny tenin'ny tompo. Efa tany ny voalaza fa isy jentilisa firenena rehetra anantona ny tompo. Isaia tia ny mpanompon'i Jehova. Ankehitriny dia hoy ny tompo izay namorona io le mpanompon'i Jehova hatrany amboaka ho mpanompony. Ampidinan'i Jakoba ao amindray sy amorinan'i Israely ao aminy fa mahazo voninahitra eo mason'ny tompo ary Andriamanitra no heriko. Eno izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoko anandratra ny firenen'i Jakoba ianao sy ampodin'i Israely sisa voaro. Kely blitika zany asanao zany ry Jesosy ozy Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha. Fa ninona koa? Ataoko fanazavana ny jetilisa koa ianao mba hitondra ny famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Efa tao am-pon'Andriamanitra hatramin'izay ny amonjenanao tompoko. Fa tsisy izany hoe tsy nampoziny izany. Tsy parenthèse ianao fianao ny tena tao tanjon'Andriamanitra. Efesiana 2:2 misy vahoakan'Andriamanitra roa ve? Satria Kristy mihitsy no nampihavana antsika roa tota. Ka nahatonga ny Jiosy sy ny hafa firenena ho iray. Lasa ray zany zao ny Jiosy sy ny hafa firenena. Fa tamina noloran'ny Kristy ny tenany dia narodina ny rindrina nampisaraka antsika ka nahatonga antsika ifakahala. DM ny amakiko an'ity nofohanan'i Kristy ny lalàna Jiosy mba mididy amampitsipiny mba hampiraisany antsika roa tota ho tenany ka anaovany antsika olom-baovao tokana. Toy izany navitany Kristy fampihavanana. Ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana dia nanafoana ny fahakalana ka nanambatra antsika roa tota ho tena anankiray ihany ary nampihavana antsika tamin'Andriamanitra. Zany nahatongavan'i Kristy ny tory vaovao mafaly hampihavana aminareo hafa firenena izay lavitra an'Andriamanitra sy tamin'izay Jiosy izay akaiky azy.
koa amin'ny alalan'i Kristy no azahoantsika rotota manantona an'Andriamanitra ray no ny asan'ny fanahy masina. Efa raitsy izy vahoakan'Andriamanitra rotsony, tsisy dikantsony Jiosy, important Jiosy avy amin'ny Jiosy ny famonjena, zay ihany. Ankoatran'izay tsisy fahasamihafa azy. Zao ary zany tsy ambaratelo zany, tsy ambaratelo zany zavatra zany ozy Paoly. Mystère. Amin'ny alalan'ny vaovao mafaly, ny hafa firenena dia natao hitambatra amin'ny Jiosy ka hiara-andovan'ny zavatsoa natokan'Andriamanitra ho an'ny vahoakany sy ho tonga tena anankiray ihany, ary iombona anjara amin'ny fampanantenan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesoa. Zay, miray anankiray tsika. Tia moa zany dia ahoana ny tsy haita. Le teo zany atao hoe tsy hainy e, fa ity kosa mba hay e. Tsy misy tsony ny Jiosy Grika. Ny andevy sy olona afaka lasy vavy, iray ihany ianareo rehetra izy ao amin'ny Kristy Jesoa, fa raha ny Kristy ianareo dia taranaky Abrahama koa araka ny teny fikasana dia mpandova. Mitovy tsisy dikany intsony hoe Jiosy ianao sa tsy Jiosy. Zany io materenana dia fa lasa raha fotoana satria betsaka tsika mieritreritra hoe Jiosy ve ny gasy. Dia feno reny rehefa reny manao alina, tsisy ilalan'izany. Tsisy ilanan'izany. Ianareo dia taranaka voafidy fajaka-pitsorona firenena masina vahoaka nataon'Andriamanitra ho fananana mba hitory ny asa lehibe vitan'Andriamanitra. Diam io zay niantso anareo hiala-maizina ho amin'ny fahazavana. Tsy vahoakan'Andriamanitra ianareo taloha, fa ankehitriny kosa efa vahoakany. Tsy nahazo famondrapony nareo fa iny, fa ankehitriny kosa efa nahazo famondrapony. Romains 2 ty amin'izay ny atao hoe Jiosy. Tsy ao amin'izay miseho hivelany maha-Jiosy tompoko, ary tsy izay miseho eo amin'ny nofo ny famorana, fa izay eo amin'ny miafina ny maha-Jiosy, ary ny famorana dia amin'ny fo, amin'ny fanahy, fa tsy amin'ny soratra. Ka ireny dia mandray dera avy amin'ny olombelona, fa tsy mandray dera amin'ny olombelona fa avy amin'Andriamanitra. Farany amin'izay ary tena mamarantsika. Ny antony hiverenany, voaloha aneo ny fandresen'ny tanteraka. Raha-pandresy tsy miafokafiny izany, tsy dia makamaka miafiny izany, fa maneho ny fandresen'ny tanteraka. Eo ambony kelin'ilay Korintianina voalohany 5:10. Nefa samy araka ny filarany avy. Kristy ny santatra. Rehefa afaka izany dia izay an'ny Kristy amin'ny fiaviany, nandresa fahafatesana izy mahasantatra azy. Rehefa afaka izany dia izay an'ny Kristy amin'ny fiaviany. Ary rehefa afaka izany dia avy ny farany ka amin'izay dia atolono an'Andriamanitra ray ny fanjakana rehefa nifoana ny fanapahana rehetra sy fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Fa tsy maintsy manjaka izy manam-panao ny fahavalony rehetra eo ambany tongony. Ny fahafatesana ny fahavalo farany ho resena, fa efa nampanekena eo ambany tongony zavatra rehetra. Fa na dia lazainy aza hoe zavatra rehetra ny nampanekena, dia mazava tsy mba hitsan'ny izany ny ray izay nampahenaiky ny zavatra rehetra. Rehefa nampanekena azy ny zavatra rehetra, dia ny tena ny zanaka koa aza dia hanaiky ny ray izay nampanaiky azy ny zavatra rehetra, mba tsy hisy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Io tonga dia ambany tongotra Jesoa Kristy daholo ny rehetra amin'ny fiaviany rehefa miverina izy. Faharoa famonjena tanteraka ho an'ny mpino, efa nataontsika teo io hoe izao zavatra rehetra zao dia samy maniry fatratra fampisehoana ny zanak'Andriamanitra. Tsy izany ihany fa isika koa enina dia manana voaloham-bokatry ny fanahy isika, dia misento ao anatintsika miandry ny fananganana fanavotana ny tenantsika. Ty le déjà et pas encore. Fa ny fanantenana ny namonjena antsika. Teto tsika efa vovoty satria manana ny fanahy masina, voaloham-bokatry ny fanahy. Eto indray izy milaza hoe fanantenana ny namonjena antsika. Nefa ny fanantenana hita maso dia tsy mba fanantenana intsony. Izay hita va mbola azo antenana ihany, fa raha manantena izay tsy mbola hitantsika sika dia miandry amin'ny faharetana. Philippiens 3:20 efa hitantsika teo. Ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avany koa ny andrasantsika mpamonjy dia Jesoa Kristy Tompo. Izay anova ny tenany tsika voahetry hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araka ny fiasan'ny heriny amin'ny aizany mampanaiky ny zavatra rehetra eo ambany fahefany. Jaona voalohany 1:7. Ry malala, ankehitriny azy dia zanak'Andriamanitra sika nefa mbola tsy hita ny toentsika ratra izay. Mbola tsy tena zanak'Andriamanitra tsika satria mbola manota, mbola midaladala, mbola tsy mivavaka, mbola tsy mamaky Baiboly, mbola diso ny interprétation antsika Baiboly. Tsy maninona izany e. Fatatsika fa rehefa hiseho izy dia anjavony sika. Zany hoe dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Important be, izay rehetra manana izany fanantenana izany miorina ao aminy dia manina koa? Manadio ny tenany mba hadio tahaka.
farany iseho amin'ny maizy azy tanteraka amin'izay izy fa tsy hiafina. Apocalypse 14:17 ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry dia haresy azy satria tompon'ny tompo sy mpanjakampanjaka ary andresa azy izay momba azy dia olona voantso voafidy ary mahatoky. Tompon'ny tompo sy mpanjakampanjaka izy dia andresy ny firenena rehetra. Any izy vao hitantsika amin'izay. Farany tsara mivelona sy maty efa hitantsika teo. Ary anome fitsarana anareo izay ampahoriana kosa mba amin'ny tenanay rehefa iseho avy any an-danitra Jesoa mba amin'ny anjely mahery amin'ny afo midedadeda amaliny tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky filazarantsara ny Jesoa tompontsika. Rehefa hiverina izy iseho avy any an-danitra mba amin'ny anjeliny amin'ny afo midedadeda amaliny tsy mahalala an'Andriamanitra izay tsy manaiky ny filazantsara ny Jesosy tompontsika. Ireny olo ireny no hiara-ny famaliana marina dia fahatezerana mandrakizay lavitry ny fanatrehan'ny tompo sy ny voninahitry ny heriny. Ripino kristianina tsy vita eo daholo ny fiverenan'ny tompo. Raha mbola misy any hoe fiverenan'ny tompo dia tsy ohatr'izay mihitsy nitondrako azy. Fa tia aloha tena nalaiko le dispensationaliste dia nahodiko dia nasaiko ny ondrika kely impehako. Fa ny tsy hiditra amin'izany intsontsika manaraka fa zava-dehibe ny fiverenan'ny tompo satria ahoana? Raha mieritreritra ianao hoe Jakoba efa niteny hoe akaiky ny fiavinana efa mbola tsy tonga ihany izy dia azagaga ianao fa tsy ianao rery ny mieritreritra an'izany. Fa fantatrareo voalohany indrindra ny amin'ny andro farany dia izy mpaniratsira avy aniratsira andeha araka ny filany ka ilaza hoe aiza ny teny fikasana ny amin'ny fieviny fa hatr'izay nodiny razana mandry dia tsy maharitra tsy miova ny zavatra rehetra eny hatramin'ny nanaovana an'izao tontolo izao aza. Verina ihany ve le risa tsy verina sao dia diso ry Jakoba sao dia izy ny andininy fasivy dia miteny hoe ny tompo tsy mahela ny teny fikasany. Rehefa niteny izy hoe hiverina dia hiverina izy arak'izay lazay sasany ho fahelana. Fa maharo-po aminareo izy ka tsy tiany isy ho very fa ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Mbola miandry ianao izy hiambina hiaraka aminy matoa izy tsy miverina. Na miandry ianao izy hitory amin'ny hafa matoa izy tsy miverina satria misy olona ho tiany ho tonga amin'ny fibebahana. Dia tiany kikika farany izay tokony ataon'ny zanak'Andriamanitra rehetra hoe maranata izay midika hoe aviry tomponay. Ny teny farany alohan'ny farany ao amin'ny apokalipsy dia mbola mamerina an'izay ihany koa hoe hoy izay manambary ireo zavatra reo eny avy aingana. Amen. Ahoana ozy izy tsika? Isa 2:3. Asa mbola tonga aloha Jesosy azaho mbola tsy manambady aza tonga aloha mbola tsy vita ny examen. Saitentsika ao ty faran'ity Isa 2:3. Misaotra anareo naharitra ny haino hatramin'ny farany.